Monsieur le ministre ny fitantanam-bola ampiakarina 10% ny hetra hoy ianao. Sa zany tsy mahazo resaka aloha tsy fantatro. Sa hoe hetra efa teo ve ireo soratanareo fa mila aloha. Aloha zava amintsika fa ny hetra no tena fototry ny kolikoly, anisan'ny fototry ny kolikoly eto Madagasikara ny hetra. Manomboka any amin'ny fokontany mandrapatonga any amin'ny faratapony. Satria maninona? Tsy mandoa hetra ny olona. Any amin'ny fokontany tsy nandoa isam-bolana izy nandritra ny 3 taona haka résidence izy manome 5 000 ACF fokontany izy maka résidence. Tsy nandoa visite technique ny tomobile anankiray, tsy nandoa hetra, tsy fantatro amin'ny resaka tomobile dia tsy maintsy manome kely ny polisy eny an-dalana izy isaky-ndray minitra satria tsy ara-dalàna ny papier. Tsy nandoa hetra tany olona anankiray dia tsy maintsy manome kely izy rehefa anona satria raha tsy izany dia voasazona ohatra izany. Dia hetra daholo ny ankamaroany fototry ny kolikoly ankoatra ny domaine hafa. Ity tolon'ity anisan'ny nanapotika fidiram-bola maro ihany koa. Dia isy ilaza indray hoe ary ny taloha, ie, ny taloha koa fa saingy mbola niverina ny tolona indray tsika satria nefa fantatritsika fa manapotika fiainana ilay izy. Fa manapotika fiainana foana ilay izy. Ka raha atao anaty fiainana potika ianao ny hampiakatra 10% ny hetra, mbo eritrereto ihany aloha. Ny zavatra tokony ho atao dia ny mampanara-dalàna ny hetra rehetra, manomboka hatrany amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny faratapony. Inona mahatonga ny olona tsy mandoa hetra? Voalohany aloha tsy fantany atao inona ny hetra. Ka zavatra tsy fantany ve moa andohavany vola? Faharoa tsy ampy ny fanentanana. Ireo zavatra izao aloha mila amboarina. Azavaina amin'ny olona ho atao inona ny hetra, atao vita mason'ny olona hoe izao ny ampiasana ny hetra alohanareo dia mandoa ny olona. Ataovy ara-dalàna ny fitakiana ny hetra rehetra. Asivy mesure d'accompagnement fitakiana ny hetra rehetra aloha ny hetra rehetra ho tonga amin'ny kitapom-bolam-panjakana ary aleo ny vahoaka anaraka mangarahara ny fampiasana ny hetra. Tsy misy tokony mbola ho ampiakarina aloha fa ny fampanaran-dalàna ny efa rehetra eny an-dalana no tokony ho atao amin'izao redressement izao. Ny hetra ny orinasa rehetra na miankina na tsy miankina ny fanjakana. Voaloha ara-dalàna daholo fa sa nandoa écolage daholo ireny orinasa ireny satria tsy nahavoaloha hetra. Ny olona anara-maso an'izany olona sous serment fa tsy olona handray valopy kely koa amina 5,200 dia miverina ihany ny taloha. Izany zavatra rehetra izany ny fanadiovana tokony ho atao fa tsy hoe ampiakarina ny hetra, tsisy idirana. Ilay rangahy kely manana taxi afaka droaka kely ery mandoa hetra foana izy. Fa ilay razoko manana zotra nasionaly tsy mandoa hetra mihitsy izy fa mandalo amin'ny polisy satria amin'ny deba hono ilay tomobile. Dia ampiakarina 10% ilay izy dia ilay kadroaka kely ihany no mijaly fa ilay taloha tsy ilay ngeza be tsy mandoa ihany. Ampanarao lalàna aloha ny hetra rehetra. Dia ampafantaro amin'ny vahoaka hoe ity ny valin'ny hetra nalohanareo dia miroborobo mandoa azy ny vahoaka. Ny hetran'ireo tsena rehetra ireo varotra amoron-dalana io tsy tokony sarotra mandroaka andreo. Aza roahana izy fa tovy lafo be ny hetra amin'ny fivarotana amoron-dalana dia tovy mora be ny hetra miditra tsena ho azy ireo. Ary izany rehetra izany nefa tsy asiana écolage fa tena manara-dalàna ary tokony manana carnet de patente ara-dalàna izy ary verifiena ara-potoana tanteraka. Aiza izy ny tsy haly eny amoron-dalana ny farany. Fa raha hoasorinareo fotsiny izy fantatra akory ny antony sy ny rehetra tsy mihaly izany izy fa eny ihany izy maniera ny zavatra dia amin'ny varotra amoron-dalana dia tsy handoa hetra mihitsy. Tsy handoa vidy toerana mihitsy. Tsy handoa patente mihitsy dia za gaga an'ireo botika rehetra manaiky ny varotany zareo amoron-dalana. Eny matetika koa moa zareo ihany mampivarotra an'ilay olona amoron-dalana. Fa raha izao mandoa patente ngeza be dia misy olona eo alohako eo mahalafo betsaka nefa tsy handoa hetra mba marina mafy ary manaiky an'izany. Dia izay no tokony atao fa tsy misy hetra tokony ho ampiakarina izany aloha ny amin'izao. Dia ampitohiny kely ihany eo amin'ny resaka ministera varotra. Ia moa averiko foana fa torohevitra ny hafa tsy fanankianana. Mba fiaraha-mandray andraikitra fa izay ilay fanovana e. Izaho nananoana ny hafa aza taloha tsy hoe nivadika palitao akory raha ohatra ka manoro hevitra ny manaraka fa izay natao hoe fair play politique.
tsy andehana ratsy be fahataniny eo atoerana koa, fa raha tena tiako ny tanindrazako dia torohevitra no apetrako. Io toerana ifandimbiasana mbola tsy hay hoe amin'ny manaraka n'iza indray, fa ny amin'izao aloha izany ny mahamaika raha tena mba manaiky ny hevitry ny vahoaka araka ny fampanantenana natao marina ny olona dia mba hihaino izay etaetany tsirairay eto amin'ny Facebook fa tsy hoe ny anarery akory. Amin'ny resaka varotra, ramatoa minisitra, mila manana prix de référence ny ministère, izay ihany ny vahaolana amin'io. Ny ministère no mametraka ny vidin'ny entana arakaraka ny etude ataondry zareo tsy mahabotra ny reniny ary tsy mahafaty ny zanany. Manana prix zany zareo efa vita rafitra dia manokatra malalaka ho an'ny entrepreneur rehetra izay anafatra vokatra, izay anatobaka vokatra eto Madagasikara na vazaha izy na gasy, fa manaraka ny prix de référence omen'ny fanjakana. Dia amin'izay fotoan'izay tsy mila resabe ao amin'ny resaka varotra, fa apetraka ny prix de référence, apetraka ny inspection isam-bolana na isa-telo-volana amin'ny tsena rehetra na madinika na vaventy hoe manaja ilay prix ve, mametaka prix daholo ve ny tsena rehetra. Fa ny olana eto amintsika amin'ny resaka tsena, raha épicerie telo no andehananao amin'ny tsena dia izy telo samihafa samy manana prix an'ilay vary samihafa. Tsy tokony hipetraka ny zavatra ohatr'izany, fa tokony hoe raha any Akazomanga no mividy entana dia mivadika any Anosibe dia tokony hitovy foana hoe 780 ny vary zanatany, fa tsy hoe indraindray ilay izy lasa 250 dia indraindray nefa misy afaka mivarotra 370. Apetraka zany ilay vérité de prix, raha izay ny azo ilazana azy. Protection de consommateur, tsy haiko raha misy eto Madagasikara, miaraka amin'ny ministère manao ny inspection andreny vidiny entana ireny. Fa anisan'ny zavatra mampikaikaika ny olona izay zavatra eo amin'ny resaka PPN hoe samy manao ny prix ny grossiste rehetrarehetra. Dia io ilay malagasy kely mitsipozipozy fa misy grossiste matavondraka manodidina. Zavatra tsy mety ny zavatra ohatran'izay. Ary ilay izy tena hoe araha maso, fa tsy androany mody midina dia afaka enim-bolana fito volana indray vao mody midina. Isika malagasy sahy maka sary miteny ireo tsena rehetra izay tsy mametraka prix. Fa matoa izy tsy mametraka prix dia misy zavatra tsy mazava ao izay. Na ny resaka légume aza tokony hisy barème ny resaka prix, fa tsy hisy mpamokatra hividy ariary zato dia alain'ny mpiantoka 50 any aminazy ilay izy, nefa amidin'ilay mpiantoka rehefa avy eo 900. Izany hoe ilay olona fofovolona namboly alizy tany ambavoatra zany 50 ny azony, fa ilay olona tsy namboly tsy nanao inona 900 ny varotany azy. Zavatra rehetra aza tsy mety, fa mila averina amin'ny laoniny daholo. Dia mifandray amin'ny resaka hetra moa zany ny varotra amoron-dalana sy ny tariny ireny, tsy mila roahana fa ataovy ambony be ny hetrana ny aba alohan'ny varotra amoron-dalana dia ataovy ambany ny miditra tsena, dia miditra tsena ara-dalàna daholo ny olona. Dia ilay resaka prix tena mahasarotiny satria io no anisan'ny mampijaly ny vahoaka majinika. Samy manao izay prix tiany ny grossiste rehetrarehetra, tokony tsy hipetraka intsony izany. Ny resaka stock any anaty grossiste dia tokony hisy hidina ifotony foana hisava, fa tsy misy hoe amin'ity aloha afenina ilay entana dia amidy lafo be afaka enim-bolana. Tsy tokony hisy ny zavatra ohatran'izany. Raha vao arakitsika izay zavatra izay dia mipetraka daholo ny resaka vidiny entana rehetrarehetra. Malalaka ny fampidirana entana, tsy asiantsika olana ny amin'izay, fa izay ny tokony ataon'ny fanjakana. Dika izay vahoaka afaka mitory raha ohatra hoe fa maninona ny menaka no lasa 2 alina atao amin'ity tsena ity nefa menaka 9 na 7. To dia fantatra izany hoe fa maninona ity ny tsara dalàna, fa ny olana itsika malagasy tsy mahafantatra mihitsy aiza ny tsara dalàna dia aiza ny ara-dalàna, fa memenina fotsiny. Mila référence raha te hijery an'izay.